Zay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa sy namoaka ny andiany faha 12 nisalotra ny anarana masim-bavy Terezin'i Jesoa Zazakely ny fikambanan'ny Mpikabary katolika eto Madagasikara io maraian io nanatanterahana ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy Nahatratra 700 tanoany ireo mpiofana ireo ary mahafehy avy hatrany ihany koa ny sehatra ny kabary izy ireo. Sakana iray tsy ahafahan'ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy makasehatra sy mibahana amin'ny fiainan'ireo tanora ny firoborobon'ny kolontsaina vahiny. Na dia izany aza anefa dia efa maro ireo tanora no liana amin'ny teny sy ny soatoavina malagasy. Fotom-pisainana ijoroan'ny fikambanana ny Mpikabary katolika eto Madagasikara ny hoe andrianiko ny teniko satria hitoriako ny vaovao mahafaly. Mpianatra Mpikabary miisa 700 mianadahy no navoaka ny fikambanana ity io maraian io tetsy Mahamasina izay misalotra ny anaran'ny masim-bavy Jesoa Zazakely. No azombara hoe manana ilay tampatsoatoavina miaraka dia ny mamalagasy sy ny mahakristianina. Evanay manokana izay ny mpikalo raha teo fikambanana miorina ao anivon'ny fiangonana katolika. Izany hoe ny mpino katolika ihany izany afaka miditra ao anatin'ny ny fikambanana miorina ao anivon'ny fiangonana katolika fa tsy mialon-jafy ny fampianarana kabary sy ny fikambanana satria ho antsika rehetra izay hoe mpandala soatoavina ao malagasy, malagasy ray, malagasy reny atsiaro tena fa tokony hianatra an'izany kabary izany dia antsoinay sy asainy am-pitiavana. Manomboka amin'ny 9 taona ireo mpianatra navoaka ka hatramin'ny 70 taona mahery. Niisa 770 ireo taniketsy, 9 ka hatramin'ny 13 taona, raha toa ka niisa 13,900 ireo tao amin'ny sokajy lehibe. Nandritra ny 9 volana ny fianarana ka isan'ny anarana ny kabary fototra, ny kabary ankaratsiana ary ny kabary ankafaliana. Isan'ny namporisika ity tovovavy ity ny fankafizana sy ny fitiavana ny kabary sy ny teny malagasy. Asi tovovavy so olo mivasy sora ilofana laiso fa indrindra varina farany formataso dia mbola soa raha lalorina henakiso fa ny atsingandroany kosa dia soa tsara metra lavitra noho izany satria na izany aza nefa sahalalagny nosena nandrivotra ny tena ka iondrika hijerina mavomavo ny tena izay vao hitsaka hijery voninahitra ireo manoloana. Izany indrindra no alolako ny azafady koa manao azafady ao tompolay manao mba ilalana tompovavy ny andrimirana tsy azo tanana anjinikana tomboka tsy maintsy faranana raha tiana aza niaraka voatery tsy maintsy misaraka na mama aza ny mitoetra ny fotoana manapetra ary ny asambara metivety tsy atakaloko ny mody ny anetrano raha hariva dia antsomasy no fararaharaha ary ny fanalahidy no farakitikity fa ny atriandroany kosa dia ny fisaorana no farakitikity koa misaotra tombokilay makasitraka ao tombokovavy. Mankalaza ny 10 taona nijoroany ihany koa ny fikambanana Mpikary ary misy ny hetsika izay tanterahana amin'ny 15 volana septambra izao. Aorian'izay dia misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ireo te haniry ho hianatra kabary izay tsy hanavahana ny izana izy. Atretoko lasa tompoko ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity mankasitraka fenonao ny fahita lavitra matv ny sampana fampalalam-baovao naharitra anjery izany hatramin'ny farany amin'ny latsinainy indray tsika amin'ny famy fotoana eto azadino mitoy hatrany ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra mametraka ny veloma andrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko.